nanao filazana tao amin'ny compte Facebook ny manokany Margot Millier, zazavavy 17 taona mipetraka ny France fa mitadiny reniny. Malagasy mitondra ny anarana hoe Olga Razafindrasoa, teraka ny 5 Novambra 1777. Niangavy ny olona teto amin'ny Facebook izy mba hanome vaovao izay mahita ny reniny. Efa tamin'ny volana Jolay izy no namoaka an'izany. Noraisina teto amin'ny lasasinfo.com izay vaovao zay, ary dia tena naray hafatra maromaro tokoa izahay milaza fa mahita azy, ary nanondro anay hoe eny Avaradoa izy no mipetraka. Nanatona teny amin'ny fokotany Avaradoa tokoa izahay, ary nanondro toerana anankiroa izay ifaneraisiran'ilay olona antsoina hoe Olga izy ireo. Nantsoina tany amin'ny toerana ipetrahany ary ilay olona atao hoe Olga mba hanaporofonay hoe tena Olga Razafindrasoa tokoa ve i Olga resahany zareo io. Novembre 1979. Taizaka? Tao fianaratsy. Manao ianao efa niteraka? Ento. Vavy sa lahy dia Masera ilay zaza? Vavy ilay izy tany Masera izany mipetraka taloha izany dia ilay vazana nanangarana azy. Dia efa niteny izy hoe meo aminao sarinao izay efa tsy maintsy meo nareo rehefa niarena any. Anasanasa lamba ny asako tena dia tsy ampy ivelomanay ilay izy. Amin'ny taona firy? 15 jours 2001. Nanao tsy mipetraka tany Fianarantsoa? Taty hitako hoe afaka koa ny eritreritako anazy satria lasa izy dia ohatran'ny mbola nalainy. Taty hitako hoe anavaka an'ilay 2001 jusqu'à zao zany za teo Avaradoa foana niasa. Misy fianakavianao zany aty? Tsisy. Dia ahoana ny fankahitana tamin'ny tao anaty Facebook? Olona tao akaikinay izay no miteny ilay misy herimamy hoe avy ety ianao misy ohatran'ny sarinao ty anaty Facebook ty. Dia efa sary izay, sary anaty telo dia efa toko karapanondro. Dia rehefa hita an'ilay izy dia maniantso taty zareo hoe efa narianao marina ilay mamana. Faly, tena faly, tsisy ohatr'izany. Na dia mbola tsy niona mivantana azy izy mianaka dia efa mifandray mivantana tamin'ny Facebook kosa izy ireo, ary izy fanamarinana hatao sy fanaovan'izy ireo izany manomboka eto. Isaorana isika rehetra nampita vaovao taty aminay ka nahafahanay nahita haingana ny misy an'i Olga Razafindrasoa.